Fitondrana IRD tsy tandalana fa mampiatra lalàna amin'ny vahoaka. Lalàna amin'ny feno teti-bola 1.24 tefy maiky tarafatongavana eny amin'ny anteny mera-pirenena. Fako ny vangonga eto Antananarivo tsy misy paikady anojenan'izany olona sady tetikasa. Tomboky lasy sy tomboky vavy mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao aliny Alakamisy fa 7 ny volana Novambra ny taona 2022 izao manolotra ny araba omba ampirarensoary manasa anao sahady anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny toe-karena avy hatrany sy nondeha mboatsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataony avy eo anivo ny mpandrara lavanila ao andapandroany. Voaresaka nandritra izany moa ny fidina ny vokatra fanondrana eto an-toerana mitondra ny fanampanazavana makasika izay ary Germano Menjanary sy Manorandre Malala. Nanomboka tamin'ny taom-piotazana 2023 no nitotongana avokoa ny vidin'ny vokatra fanondrana eto Madagasikara. Ny arantsika na eno ny fanambaran'ny kardinaly Désiré Tsaraazany eritaona tahaka izao saingy ankehitriny dia mitranga indray ny olana amin'io sehatra io noho ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny fitondrana. Afatra fohy nefa mafonja no nataon'ireo mpikirakira lavanila tao andapa ho an'ny fitondram-panjakana. Raha rohetsireta-pisa izy taloha amin'izao royaly sy rehetsy ariary zegny hoe raha amoregny ny fahazoagna agrément na ifagna ny prix plancher dia azo antoko mihajary ny vidiny lavania aty amin'ny MSava. Nanome 2 herinandro izy ireo amanany olana ka raha tsy misy ny valiny dia hiditra amin'ny filanjana sorabaventy anehoana ny alahelony ka andoro ireo lavanila tsy misy mpividy mba ho hitany rehetra fa tena sempotra ireto mpandrara ireto. Raha ny antotanisa voaray farany dia ny 7.20 isanjaton'ny ponina amin'ny faritry ny Sava no mivelona amin'ny fambolena lavanila. Izany hoe olona manodidina ny 7 alina no sahirana amin'izao fitontongana ny vidin'ny lavanila any an-toerana izao. Nakavola zahay tany amin'ny banky nefa amin'izao fotoana zao tsy voaverina ny vola noho ny aratsy ny vidin'ny lavany ka ny entana kely zay mba hazonay dia niraisin'ny banky avokoa. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia manao antsoavany koa amin'izao ireo solombavam-bahoaka voafidy tao Sambava androany mikasika izay fitotongana ny lavanila any an-toerana izay. Mpamokatra sy mpandrara maro mantsy amin'izao no mikaikaiky ary maty antoka tanteraka amin'izay fitotongana ny vidin'ny lavanila izay. Nisy androany ny valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazetinay no tanterahin'izy ireo teny tsy mba zaza teny. Nzavandre Mahefa sy Mathieu Princy no mitatitra amintsika ny andindininy izay. Ny 7.20 isanjaton'ny ponina ao Sambava dia mivelona amin'ny fikirakarana vokatra lavanila avokoa. Ao anatin'izany ireo mpamboly, mpamokatra ary mpandrara. Tao anatin'ny 3 andro dia nidina izay tsy izy indray ny vidin'ny lavanila. Vokany mijaly ary sahirana ny vahoaka any an-toerana. Ny joro ary nanaitra ny fitondram-panjakana manoloana izany androany ireo solombam-bahoaka voafidy tao Sambava. Evi mpitondra fanjakana avoatany mpamokatra lavani ampiakavy ny vidy. Mahafaly ny mpitondra fanjakana ve mahita ny vahoaka mijaly sady sahirana ao amin'ny toerana misy amin'izao fotoana izao. Manampibetsaka amin'ny fampiroboroboana ny lafiny ara-ekônomika ny famokarana lavanila eto Madagasikara. Totsintso ny avy ny fanjakana nefa izany amin'izao fotoana izao. 100 000 ariary na 500 000 fa ny vidin'ny vokatra lavani tagnatin'ny 3 andro tato. Raha 200 000 ariary na 1 million de francs malagasy izy tamin'ny afako maly. Mafy loatra io fidignana io. Zay fidignana mbola tsy hita tagnatin'ny 5 taona tato. Tsy maintsy manetry ny sain'ny tompon'andraikitra zay manoloana zany rehetrarehetra izany. Raha ny fanazavana trany dia efa nisy ny antsoavana ataon'izy ireo tamin'ny tompona andraiki-mpanjakana saingy tsy nahitambokana izany hatramin'izao. Iroso amin'ny dingana mafimafy kokoa araka izany izy ireo raha toka manao be marina trany ny fitondrana.
Ajantsika hatreo ny vaovao makasika ny lavanila izay fa lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray dia tsy mbola misy vahaolana maharitra aloha hatramin'izao andraofana ny fako misy avovona eto andrenivohitra eto ary saika izay rehetra ale dia mila hotakona mihitsy ireny dababako sy ny arabe ireny rehefa misavovona hatreny amin'ny arabe ny fako rehetra amin'izao. Azo atao tsara nefa ny mametraka laminasa ahafahana mifeny fako toy ny komina Ampitatafika ohatra manana izay paikady izay. Toy izao indrindra ny fanadihadiana makasika izay ary entiny Ravo Razafimahenina sy Tahiry Aina. Lasa toerana fanariana fako ety amin'digina Nosipatrana raha voarara nefa izany. Nazovahana ny alehibe ny toerana ka amin'ny alina no tonga ety ireo fiarabe mpitaona fako. Tsy lavitra no misy ny toeram-ponenana ity ireny mpianakaviana ity. Tsy hanasa vokatry ny Covid-19 izy mivady. Voatery namorona asa amin'ny alalan'ny fanodinana ny fako lasa zezika. Arivo ariary ny iray konina simenitra manodinana ny 3 ariary isan'andro eo ny vola miditra aminy. Ka le izy zany milona eo misy manary dia milona eo dia iny dia mivadika zezika dia le fako zany dorana dia alona eo zany izy dia dorana dia zay vao adina zay vao mivadika zezika dia tsy vanina indray izy avy eo. Tsy vanina io dia miala le faikany manana iny fa le malemy zany nambolena zavatra. Ohatra hoe voninkazo izay tianao ambolena aminazy zany dia mety daholo. Atoneny Ampitatafika misy ihany koa ny tetikasa miaraka amina fikambanana tsy miankina iray anotina ny fako mba hanala fahasahiranana ny mponina nanapa-kevitra ny amorona asa ihany koa ny teo anivon'ny commune. Isan'andro misy ny fitsinjarana ny asa amin'ny fakanan'ny fako isan-tokantrano. Misy le hoe point hakanan'ny ordure, misy ihany koa ireo mitety isaky ny fokotany, ireo kibotage tracteur zay moa ny fanananana ny communauté kibotage tracteur zay misy olona miasa eo ataony izy eo amin'ny 5 izy eo miampy mpamafalalana anakivalo zay dia ny mpamafalalana mbola non permanent fa ireo le miasa ny kibotage tracteur reo ny tracteur misy agent anaky chauffeur anakiroa dia agent de voirie anaky 3 dia ny kibotage chauffeur anakiray dia ny agent de voirie anakiroa dia izay no miara-misalaha amin'ny fanangonana ny fako rehetra arakaraky ny emploi du temps satria tsy voatety isan'andro ireo fokotany 12 reo efa misy emploi du temps hoe rehefa zao mifokotany ery rehefa izao mifokotany ery dia mizara rola izy misy ny olona rehefa miteny hoe misy fako be ry amin'ny ary fa mba mila laina aloha tompoko na miteny indrindrindrindra sy efokotany hoe misy fanariam-pako tsy dia manara-dalàna loatra rehefa mila rofina dia sy manaraka amin'ny fipetra rehefa avy eo. Tsy maka volany amin'ny olona ireo izay manome anazy amin'ny sitrapo tsy maninona fa tsy manana zoro hoe taky vola noho ny fakana fako any an-tranony fa maimaimpona amin'ilay vola aloha isan-taona hoe ray alina isan-taona no maintenance na tômôbila sy ny olombelona zany dia eo ny entretien sy ny gasoil zany izay fotsiny ny alain'ny commune amin'ny isan-tokantrano raha zaraina isan-taona nge zany 10 000 ariary zaraina isan-taona zany dia manome eo amin'ny 520 ariary isan'andro eo. Izay mba alaina fandraisana anjarany vahoaka entina hanadiovana amin'ny tanàna. Mahatsiaro ho afa-pahasahiranana tanteraka ny mponina ao Ampitatafika noho izany tsy maloto ihany koa ny tanàna no tsy misy fofona. Isa maraina zareo no makana azy eo afa-pahasahiranana zay satria le fako alaina isan'andro. Raha neto andrenivohitra mampiteny mona ny fitobian'ny fako saika feno ary mihoatra ny dabapako avokoa. Jereo ny fako hiditsika ngamba tena efa tsy rariny tsony misy mbola mamerina ihany fa tena efa miopapana ny fako mijaly ny vahoaka aty ny commune tsy mandray andraikitra mihitsy na kely azy ao anatin'izay ary eo koa ny rano mbola verika ihany ty mbola tapatapaka ihany rano aty mbo manarina mitaraina ny vahoaka ny tsy fandriam-pahalemana raiso reny andraikitra rehefa tsy vitanareo izy ry commune ary fitondram-panjakana dia mialaha. Fa taoriny atrikasa nandritra ny andro maromaro izay notanterainy avy eo anivony Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit na ny HCDDUD izany dia nisy androany ny valandresaka nataon'izy ireo teny esonerana teny fanamafisana tranty ny fampanajana ny demokrasia ny tanitandalana ary ny zon'olombelona no votoatindresaka nandritran'izany. Nzavandre Maefa, Mathieu Princy. Tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ny firenena iray ny fametrahana ny tanitandalana ny fanajana ny demokrasia ary ny fanajana ny zon'olombelona taratry ny firosoana makany amin'ny fanjakana tsara tantana ihany koa ny fanajana ny lalàna velona sy ny fitsonjovana ny laharam-pamen'ny vahoaka fanetry be ny firenena nefa ny fisihan'ny kolokolo sy ny fandikan-dalàna maro eto amin'ny firenena. Ankehitriny zany dia namoaka ny gazety boky anankiray ny ACDD
laharana fahavalo zay ahitantsika ny zany demokrasia izany ary ahitantsika koa ny endrikendrika miseho eto amin'ny firenentsika. Ny firenentsika moa zany dia mandalo zavatra sarotra tsy voandroany zany fa taraza fa ela be dia hitantsika io zany dia inona moa zany fanetry firenentsika dia ny kolikoly. Ny kolikoly tahaka ny oritangeza be ka samy voafaritra ny doly atsika rehetrarehetra ao anatiny. Voafaritra ny mofidy, voafaritra ny motendry, voafaritra ny tantsaha, ny gazety boky zay navoakanay dia ahitana zany toetoeto zany. Marary ny firenentsika mila fanavotana, mila ampina ny mpitondra, ampina koa ny voaka malagasy anarenana zany rehetrarehetra zany. Ankoatra izay dia miantso ny fanjakana ihany koa ny CDDED tsy kely soroka amin'ny fanampiana sy ny vahaolana maritra amin'ireo mponina tratry ny kerehany Atsimo. Za dia mitodika amin'ny olom-botendry, ny olom-bofidy avy any Atsimo rehetrarehetra mba hitambatra anao feo anankiray zareo hanao an'ity fitadiavana fanampiana reo namana havana any Atsimo mba hahafahana miady amin'io kere io. Mitodika fitondram-panjakana koa ihany zay mba hanao zavatra maharitra any Atsimo fa tsy hanao zavatra mandalo fotsiny. Eo amin'ny lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray dia mbola mitoetra tao amintsika ny valana aretina COVID-19 aloha hatramin'izao. Maro amin'ny vahoaka nefa no tsy rotitra sy manadindro ny fisian'izany. Tsy lazaina intsony ny famoriam-bahoaka ataon'ny fanjakana amin'ny hetsika maro isan-karazany. Androany ary dia nijery ny zava-misy teny amin'ny fiarahamonina teny ny mpanao gazetinay mahakasika izay. Nzava-ndre Mahefa sy Mathieu Prince Atrany. Mbola anatin'ny ady amin'ny valana aretina COVID-19 isika eto Madagasikara. Izany hoe mbola mitoetra eto amintsika ny valana aretina. Ny tsapasita nefa dia gorakora tanteraka ny fananjana ireo fipetraram-pahasalamana. Maro amin'ny vahoaka no tsy manaraka intsony ireo geste barrière toy ny fanaovana arovava sy ny faranjana nelanelana iray metatra. Mandeha samy maka ho azy fotsiny ihany. Araka fahitana an'le aretina aloha hatreto efa tsy dia ekena hoe misy le aretina fa le olona fa tsy misainty amin'le aretina intsony fa le anohanana zany zao no tena mainterean'ny olona hoe ay zany tena ahitana an'le hohanina. Zay zany no tena olana zao hatreto. Ka tokony tsy fampiteniteny aloha rehefa mitarika olona anao zany dia raha mba misy manao koa dia mba avelanao le olona. Fa ianao atao fitaratra, le fitaratra manjavozavo. Automatika koa zany le olona tsy maintsy manaraka an'ny ataonao. Dia tsy tokony hisy bedibedy aloha fa rehefa manao ianao dia mba aleoko ny olona mba hanao. Tsy dia miraharaha le olona fa nefa tokony hiraharaha foana le olona satria fahasalamana koa nge nahitady olona renao raha voatratra an'io endrany. Eny mantsy ny mahasarotra an'le fitondrana nge. Le fitondrana te hampirevo vahoaka ihany. Nefa le anina le aretina misy ihany. Dia ohatran'le herindralà fotsiny dia mazavatra hoe anina be. Ka zay zany fitandremam-pahasalamana angamba le teren'ny fiainany io mba dia zay maha-problème azy. Tsy dia miraika amin'ny aretina zany. Tsy dia mampiraika ny olona zany. Fa io zany tokony fepetra amin'io raha tiana any dia aloha amin'izay ny olona andray andraikitra amin'ny fitsaboana dia hain'ny olona mitandrina io raha veriny. Manay mafy amin'ny mety hiverenan'ny COVID-19 fanindroany indray araka zany ny vahoaka. Ny tsapa dia ny mpitondra mihitsy no manao taribato filamava, hafa ny tenen'ny vavany ary hafa no zavatra ho tanterainy. Rehefa ny mpitondra mantsy no mamory vahoaka dia tsy misy ny fanakatsakanana, fa rehefa ny hafa dia mailakery handrava izany. Fa eo amin'izay pejy ny fahasalaman'izay hatrany dia tsy tokony tsiriritra ny any ivelany mihitsy raha isika eto Madagasikara. Eo amin'ny resaka sakafo na ririnina izany na fahavaratra fa ihany koa na lohataona. Ampy tsara ihany koa ary mitsinjara saika amin'ny manerana ny faritra mihitsy izay fisiana sakafo izay fa na izany azy dia ilaina ihany ny fandanjalanjana ny fihinanana azy. Nanao izay fanadidina izay amintsika ary Mirado Benjamina sy Andra Rakotomalala. Efa manomboka miakatra amin'izao fotoana izao ny vokatra voankazo sy legioma. Mitobaka any an-tsena ny akondro, ny papay, ny manga sy ny letsia. Na mitondra otrikaina azy izy ireny dia mila fahaizana ny fihinanana azy mba tsy hitarika aretina. Ohatra fotsiny zao ny manga, raha raisiko zany dia ahitantsika vitamine C betsaka izay anampy antsika amin'ny fampiakarana ny hery fiarovana ao anatin'ny olona tsirairay avy. Fary manaraka izay miditra amin'ilay vanim-potoantsika hoe misy letsia, misy vitamine C ao anatiny, misy siramamy ihany koa mitondra ny atao hoe
hery sy tanjaka ampiasain'ny vatana satria raha tsy manana an'izay atao hoe hery sy tanjaka izay tsika dia tsy afaka mampiasa vatana amin'izao fahavaratra izao. Manampy betsaka antsika ireny anamaitso ireny mitondra ny fer, mitondra ny vitamine A, mitondra ihany koa ny vitamine C izay hitantsika hoe ny anana rehetra dia tsara hohanina. Ny concombre sy ny toazy ny salady zany dia entanitsika tsirairay avy mba anararoatra amin'izao vanim-potoana isin'ireo zavatra rehetrarehetra izao. Fahasalamana ny fihinanana voankazo sy legioma maro loko, fa fisorohana valanaretina ihany koa ny fitandrona ny fahadiovany ka tsy hanariana ny fakon'izy ireny eny rehetreny. Izao zany tsika dia tanina amin'ny fihinanana amin'ny sakafo maro loko. Izany hoe samy manana ny hanitra ho azy ireo loko ireo dia ampiasao isaky ny sakafo. Ohatra isitsika maitsomaitso kely dia isitsika mavomavo dia isitsika menamena dia efa misy karazan-javatra 3 zany ao anatiny ao ny vitamine, ny protéine, ny calcium sy izay rehetra otrikaina mety ilain'ny vatana andavanandro. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia tanora lehilahy miisa 7 eo no avy Ambohimanarina no hiatrika ny lalao challenge vanille eo amin'ny taranja baolina kitra izay ho tanterahina any Sambava ny farany herinandro izao. Fanohanana avy amin'ny solombavambahoaka voafidy teny an-toerana moa no ahafahan'izy ireo miatrika izay lalao any Sambava izany. Ravorazafy Mahena no mitatitra amintsika ny vaovao, tahiriny kosa naka ny sary. Nandritra ny fifaninanana Mboma Misoma no nahafahany ireto tanora ireto sy ary voafidy solotena ny ekipa mpanao baolina kitra ao Ambohimanarina. Noho ny fahasahiranana tsy afaka ny antotena ny akamarony raha tsy laza fotsiny ny sarandalana mandroso sy miverina makany Sambava izay mitotaly 4 alina sy 3 hetsy ariary. Eo ihany koa ny volaloha amin'ny trano fatoriana sy ny sakafo mandritra ny herinandro. Zay zany ekipa avy eto Ambohimanarina escouragé andehanao baolina ny Sambava fa nahazo zay ny voalohany teto Ambohimanarina tamin'ny Mboma Misoma. Zay tanora eo amin'ny 17 eo ny ekipa ray dia raha ohatra hoe zany zay ny antena mety eo amin'ny 1,200,000 eo ny olona ray le retour akoatra ny sakafo mbola tsy ao anatiny nefa le lalana raha fahenoanana anazy ohatrany hoe 2 jours. Za zany solotena avy any amin'ny Naples Ambohimanarina izay finaliste tamin'ny Mboma Misoma. Zay manko amin'izao azo lazaina hoe sahirankirana ihany satria ao mbola mianatra, ao tsy anasa dia mba profitenay zany le izy sady hoe tady vokatra koa zany izay ny alehanay ihany. Maniry ny ho tonga maty ihany ireto tanora ireto olana mipetraka nefa tsy fisiany mpanohana. Tanjoko manokana zao mba ho lasa professionnel ohatran'ireny bariary eny. Zay zao ny tanjoko manokana mba ho lasa ekipa pirenena malagasy. Le eo amin'le fanohanana zany tsy ampy dia tsapany ny eo amin'ny terrain ilalaovana koa mbola vitsy ny atao tanàna satria raha tokony hivelatra zany tokony mba hisy terrain géant zao aty Ambohimanarina dia zay zany mba angatanay amin'izao. Ny olona ny tanora amin'izao zany dia eo amin'ny resaka tsy fahampiana terrain aloha dia eo ihany koa ny tsy fananana asa. Izy ireo ngamba ny zavatra hoe tena tsy ampy amin'ny tanora eto dia lasa ohatrany hoe somary lasa mivoana kely le tanora fa ireo ny angatanay zavatra be fanampiana ny fanjakana ny fisian'ireo aty amin'ny faritra. Ny solombavambahoaka voafito amin'ny boriboritany fahaenina no nanolotra fanampiana ara-bola ho an'ireo tanora ireto 7 lahy ny tohana ny sarandalana, ny sakafo ary ny trano fatoriana, ny atonga ny tanora hivoatra ara-tsaina, hisongadina trano moa no tena tanjona. Eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany ary dia hanainga ny talata 24 Novambra izao ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja basketball hiatrika ny fiadin-toerana any Kigali any Rwanda any. Andalo fizaham-pahasalamana avokoa moa ireo delegasiona rehetra ny sabosy mialoha io fotoana io. Miradora Benjamin, Andry Rakoto Malala. Izy 12 miralareto ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny dingana voalohany amin'ny fiadin-toerana amin'ny tompon-dakany Afrika atao any Kigali Rwanda eo amin'ny taranja basketball. 3 hatramin'ny 4 herinandro no nanaovana ny fanomanantena izay raha teo no fepetra takina amin'ny fifananana goavana tahaka ny Afrobasket. Izy io moa zany efa nisy foana aloha ty ekipa nasionaly ty zany efa nisy groupe nandrafitra an'io satria efa nisy ny préqualification izay natao tany Zimbabwe
teo alohany ny jeu de Gila ihany koa teo alohany iny zany hoe nisy mpilalao zany efa osature ny ekipa fa nisy anankiroa fotsiny vaovao manampy an'zareo amin'ity préqualification amin'ny qualification ty ny zavatra misy hoe ny fédération malagasy amin'ny basketball nanomana an'ity ekipa nationale ty zany efa taona maromaro zany hoe fa nandeha tamin'ireny afrobasket U16 afrobasket U18 reny ankehitriny zany tsika afaka miteny hoe hoentina misedra ny fifaninanana ambonimbony kokoa ny mpilalao atsika dia mihitsy mananteny zay fa afaka miatrika ny io fifaninanana io amin'ny fahatonina tokoa satria efa maro tokoa ny asa natao tamin'ny faninana. 90 délégation malagasy azo any Rwanda feno ny fepetra ho an'ny ekipa pirenena malagasy Tunisie, Afrika Apovoany ary ny République démocratique ny Congo ny iray vondrona amin'ny Madagasikara ao anatin'ny vondrona A. Tunisianina manao amintsika voalohany 27 dia ny Centrafrique manao amintsika faharoa 28 dia 29 zany ny RDC manao amintsika. Taranjana nandratra avy ny anarany Madagasikara ny baskety raha tsy ilaza fotsiny na tompon-dakana Madagasikara tamin'ny afrobasket vehivavy ny 7,700 ary efa niatrika ny amboara eran-tany ihany koa tany Sao Paulo Brésil ny taona 7,700 na dia mipetraka ho tantara zany efa zany dia mbola tsapa fa latsa-danja ny taranja baskety mitaha amin'ny taranja hafa eto amintsika. Tokony mba ampitovitovina ilay izy tokony mba ampitovitovina ilay izy satria tena ohatrany misy mizana zany io tsy latsaka be ka raha ohatrany hoe tena tiana handroso le fanatanjahantena dia izay zany no tokony hojerena. Tsahivina fa mitona 2.1 Madagasikara no nandray ny amboarany Afrika eo amin'ny taranja basketball nametraka ny Madagasikara teo amin'ny laharana fahasivy. Fa eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia saika mbola ao anatin'ny ady amin'ny Covid-19 avokoa amin'izao ny ankabeazan'ireo firenena maneran-tany isan'izany ny eo amin'ny renivohitry New York izay nahitana fiakarany ihany koa ny olona mitondra ity valanaretina ity. Mialy rary nombana no mamitana amintsika ny andindininy izay rindran-tsary ny tahiry ny aina. Mbola mandringana ireo mponina any Etazonia ilay valanaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao. Raha ny ao New York manokana no resahana dia tafakatra 300 ny tahan'ny olona mitondra ity valanaretina ity ao anatiny ity andiany faharoa ity. Niroso tamin'ny firesahana tamin'ny sendikaan'ny mpampianatra any an-toerana avy hatrany ny ben'ny tanàna Bill de Blasio ary nandray fepetra ny amin'ny anakatonana indray ireo sekolim-panjakana rehetra ny an-toerana. Manomboka androany alakamisy no ampiarana ny fanapahan-kevitra io araka ny voalaza ny anaty tambazotra an-tserasera. Tsy maintsy miady amin'ity andiany faharoa ity isika hoy ity ben'ny tanàna ity. Amin'ny alalan'ny tambazotra an-tserasera indray no izany no hanohizana ny fampianarana ny New York mandritra ny fotoana tsy voafetra. Izy ihany koa ny firosoana amin'ny fanakatonana ny toeram-pisakafoana sy ny toerana fanaovana fanatanjahantena tsoatsy izay miteraka ady hevitra be any an-toerana. Tanàna nahitana trangam-pahafatesana betsaka indrindra tamin'ny andiany voalohany tamin'ity Covid-19 ity ny tany New York. Nahatratra 3:03 alina mahery izany. Tsy dia nahitana fiantraikany firy tao amin'ny tanàn-dehibe sy ireo fanjakana hafa kosa io valanaretina io tamin'ity andiany faharoa ity raha io telo isan-jato io no jerena. Avy roeny kosa ny tahapahavoazana any amin'ireo fanjakana hafa. Any amin'ny faritry Midwest izao ohatra dia mahatratra 500 isan-jato matetika ny tahapahavoazana. Manay ny tomboany ireo olona mitondra ny Covid-19 ireo manam-pahefana ny an-toerana no ilay fety Thanksgiving izay ankalazaina ny 20 Novambra izao. Araka ny salanisan'ny voaka farany moa dia efa tafakatra mahery ny 5,3 ireo olona namony any tany Etazonia noho ity valanaretina coronavirus ity. Fa araka ny narahantsika hatramin'ny omaly dia manomboka eto no anarahantsika ny pejy politika atao anatin'ny fampalalam-baovaka anomboantsika azy asa dia hoe ny anivo ny anteny meram-pirenena entsika satria dia aindehibe ny toe-karem-pirenena ny lalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana ny ampahany amin'ny volavolan-dalàna ihany anefa no tonga eny am-pelatana ny ireo solombavambahoaka amin'izao. Ny 20 ny volana novambra izao anefa farafatarany no tokony ho tonga eny amin'ny anteny meran-dolona izany. Nitondra ny heviny mahakasika izay ary androany ny solombavambahoaka Todsoa Andriamampandry. Ravrazafy mahenina tahiry ny aina. Ampampitaona fohy no ahafahan'ireo solombavambahoaka mandinika ny lalàna ifeny teti-bola ho an'ny taona ho avy. Tokony 30 oktobra teo anefa no efa notiniana izany.
omaly no tonga ny ampahany voalohany amin'ny lalàna amin'ny feo teti-bola io ny zoma izao terenandalo asa mbo miera sahady raha tokony efa tonga ny amin'ny lampana nosy kely ny 7 novambra ho avy izao efa hatramin'ny taona lasa no tara vao tonga ty ampiana-tanànay le izy ary atao tefo mainky sy tefo manta ohatr'izay foana no fanaovana loi de finance sy ataon'ny ministèren'ny finance sy ny toekarena amin'izao fotoana izao omaly izay vao nazo le izy ary tome 1 no azo nay nefa bokany misy tome 2 sy tome 3 nefa dia forcena hoe tsy maintsy amin'ny zoma zao ny mivory ny commissionna dia tsy maintsy amin'ny 29 no alefany amin'ny amin'ny antemeran-dolona zany izany loi de finance zany nefa tsy maintsy jerevana tsara zany fa tsy hoe zay meny misy rany finance akory dia ekena ao anatin'izay ary zay ny mahavoan'ity firenentsika ity tsy maintsy jerevana inona ny marary ny olona inona ny tena marary ny vahoaka dia zay ny tokony hojerevana ao anatin'ilay izy ohatra kaiky zao ny ministèren'ny agriculture ny tatsaha tsy maintsy tokony atobaka ny fanampiana fa mijaly ny tatsaha fa izao zao dia zao zay vao amaky an'ilay izy nefa amin'ny zoma dia efa manomboka zany mivory mikatroka an'io ny commission ny finance sy ny économie sy ny évaluation politique publique zany ao anatin'ny antemera am-pirenena dia tokony jerevana kaiky koa ny social-mbahoaka any zany zay ministère misahana an'izay dia tokony ampitomboana ny teti-bola an'ireo ministère zay misahana ny social-mbahoaka zay zany ao anatin'izay raha tsy zay natao lara-pahamehana dia lasa miara oereto fotsiny tsika lasa mamita bahoaka ny fitondram-panjakana raha mbola zavatra fany no atao lara-pahamehana ao anatin'io loi de finance atreto atsireo tokony ho laram-pahamehana no tena mirakitra ao anatin'ny ampahany lalàna ny teti-bola araiky amin'ny 24 tonga eny amin'ny anteny miara-pirenena voaresaka izao ny fanampiana ny vola natokana ho an'ireo sombavim-bahoaka na beresaka ny teny anivon'ireo senatery izany zay aloha dia tsy anaiky mihitsy amin'ity fa tsy maintsy hojerevanay tsara io ary tsy maintsy amotropotra zay ny zavatra rehetra zay tsy mety amin'ny resaka loi de finance ity ary mangataka koa zay ny mangarahara zay nisy hatramin'izay ka hatramin'izao zany zay tsy maintsy ho tanterahan'ny fitondram-panjakana mpanatanteraka ao anatin'izany loi de finance zay so zareo mieritreritra hatramin'izay hoe alefa aminay dia boîte aux lettres fotsiny ny amin'ny assemblée nationale fa dia ho hitan'ny zareo zany no anaovanay azy fa tsy maintsy hoenty zay ary ho sarotana satria aim-pirenena io loi de finance io zany dia tsy maintsy mijery akaiky an'izay zany izay solom-bava-babaoaka rehetra indrindra izay ao anatin'ny commission ny finance sy ny économie zany ao anatin'izay hijanona eny amin'ny antenimieram-pirenena izay hatrany isika dia rarahana marika ny fitaom-pivoriana amin'izao ny mikasika ireo dossier mafana momba ireo ministra hiakatra haute cour de justice mbola tsy misy kosa ny fanazavana ofisialy alohatra amin'izao fa mbola mitohatra ny fivoriana ataony ireo député mpandinika izany raha ny fanadihadiana azo androany Miradora Benjamin Andry Rakoto Malala kolikoly fanodikodinana volam-panjakana fanondranana andramena fanapara-pahefana ireo nyvesatra anenjehana ireo ministra efatra nanana fahefana nanomboka tamin'ny tetezamita hatramin'ny fitondrana rajonary mampianina mbola mijanona ho mistera hatramin'izao ireo ministra ireo mbola tsy misy ny famohana amin'ny fomba ofisialy ny anarany ny talata lasa teo no tokony namohana izany teo amin'ny fivoriany ireo député saingina emitra izany mbola andalo fandiniana tsirairay eo amin'ny vomiera manokana misahana ny fiampangany eo amin'ny antenimieram-pirenena na ny commission spéciale de l'accusation izy ireo amin'izao fotoana izao dia eo andalam-pandinihana nireo atota taratasy mpitorianareo zany ny ety anivo ny antenimieram-pirenena efa nandalo tao anivon'ny commissionna manokana zany ary isa tsy ho ela ny fiantsona anireo olona izay voakasika zany miaraka ihany koa amin'ireo mety ho vavolombelona ho antsona ety anivon'ny assemblée nationale zany ary ifampidinika ifampieno amin'ireo mpikambana rehetra ao anivon'ny commission ao aorianan'izay no andray fanapahan-kevitra ny ao anivon'ny commission ary andefa ihany koa ny raharaha eo anivon'ny fivoriam-be andraisan'ny solombavam-bahoaka anjara amin'ny fanapahan-kevitra farany amin'ny hoe ho alefa makeny anivon'ny ACJV ity atota taratasy ity satsy todika any amin'ireo député amin'izao fotoana izao ny mason'izao tontolo izao ireo ministra tompona ndraikitra izay ahina ho voaroiroy amin'izao raharaha izao moa dia tsy aheno ny teny
Makasika kosa ny fomba fitantanan-draharaha-pirenena amin'izao fotoana izao dia naneho ny heviny makasika izay nisy olo-mavambahoaka izay lany tamin'ny anarany antoko-timy anankiray. Germano Mienjanahary, Manora Andriamalala. Mpitary bato vilambava izay no azo ilazana ny mpitondra ankehitriny. Lazaina fa misy ny fepetra momba ny ady amin'ny coronavirus kanefa dia ny fanjakana ihany no manitsakitsaka ny lalàna izay napetrany. Ny arantsika nahita ny famorim-bahoaka nahazo alalana avy amin'ny mpitondra fanjakana nataon'ilay mpanakanto afrikanina sy ny mpanakanto izay isany akaiky izao fitondrana izao tany Tomasina. Efa noravaina sy novahana nga ilay famorina olona tsy mihoatra ny 4 rehefa ny fanjakana ve no manoman-javatra dia tsy arahana le fepetrana navoakan'ny filohan'ny repoblika sa tokony hatonga saina zany fa zavatra tena zava-doza ao amin'ny firenena mbola tsy nanenenana ihany ve ny efa nitranga tamin'ny fisian'ny aretina Covid tamin'ny andiany voalohany ireny. Tsy ny collectif de parlementaire avy amin'ny fanoherana akory no tsy te anazy ny fepetra amin'ny fanaovana tatitra izay ataon'izy ireo fa izao fitondrana izao no nahatonga ny tsy fanarandalana rehetra tamin'ireo toerana izay efa notsidiany no nitahotra izao fitondrana izao ny marina ho azony vahoaka. Zay vonona ny anaja ny isa 200 ary fampiresahana tamin'ny tompona ndraikitra isanambara tonga izaka fahatrandianana zany hoe azo afaka manisa 2, 3 hatramin'ny 200 tsika rehefa tonga ny 200 dia idina vavahady tsy nanaiky hatrany farany zareo. Zay mahatonga anay tena gaga hoe sanatria ve mpitary vato vilambava no mitondra. Fa anisany mbola miteraka resabe eto amin'ny firenena ihany koa hatramin'izao ny fietsika mamoehitra nataona olom-boafidy miaraka amin'ny fitondrana tany Ambilbetany nitondra ny heviny makasika izany ihany koa moa ny kestora fahatelo teo anivony anteny miram-pirenena. Germano Mienjanahary hatrany, Manora Andriamalala. Fambaraka tanteraka ho an'ny fitondram-panjakana ny fietsika izay nataon'ny olom-bavambahoaka ny fanao totohondry tamin'ny ampitantsoratry ny komina tany amin'ny tapany avaratry ny Nosiny. Tsy vao izao anefa no nahitana trangana famalina imasom-bahoaka tahaka izao no ataon'ny olona akaiky ny fitondrana ary ity no tranga faharoa an'ny olom-bavambahoaka izay miaraka amin'ny fitondrana. Reny le tongo bakivaky sady maharara ny mahamenatra ho anay tsy maintsy angamba ifampiresahana ny amin'ny tsy iverenany reny intsony fa na ho an'ny olom-bavambahoaka na indrindraindrindra ho an'ny mino fa na vahoaka ny fidy aza tsy maintsy manana fomba fijery anahirana ihany amin'ireny zavatra ireny fa dia amin'ny lafiny anankiray koa azontsika hitarafana ny zavatra mitranga any anivon'ny fiaonany isa-paritra ny reny zavatra ireny. Misy toko sy andininy milaza ny tokony fitondratena ny olom-bavambahoaka mihitsy sy ny fepetra tokony raisina momba an'ireny zavatra ireny. Ankoatr'izay voaingana teo no nandalo teo anivon'ny fivorimbe tao anivon'ny anteny miram-pirenena ny proposition de loi momba ny code d'éthique et de déontologie ny tokony ho iainan'ny olom-bavambahoaka ny fanatanterahany asany. Amaliko ny fanontanianao dia misy le izy ny fampiarana azy anjaranay eo amin'ny anteny miram-pirenena hijery hoe inona fepetra tokony raisana. Ny fanontaniana mipetraka manoloana izao tranga izao dia ny hoe osa andray ny sazy sy ny fampiaran-dalana momba izany ve ny eo anivon'ny anteny miram-pirenena andrasantsika ny toy ny vaovao. Amaranantsika ny vaovao amin'izao alina izao fa amaranantsika ihany koa ny pejy politika dia andeha ho any Ambatondrazakany isika amin'izao fotoana izao dia misy ny famorina mpifidy vaventy ankolaka amin'izao any Ambatondrazakany manoloana izay dia nanao antso tamin'ireo ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny avy eo anivon'ny Regtim aloatra mangoro. Ny Andrianarivony no mitatitra amintsika ny andindinina izay MBS Ambatondrazaka. Malona ny fisian'ny famorina ankolaka ireo mpifidy vaventy amin'ity resaka fividianana loholona ataon'ny fitondram-panjakana antery ity dia entitra ny mpandrindra paritry ny antokotika Madagasikara aty loatra mangoro Andriamatora Motronar Charles Emile fa tsy tokony andeha amin'ireny ny mpifidy vaventy avy amin'ny antokotika Madagasikara. Efa mazava raha teo ho izy ny sorodalana raha ny antoko sy ny fanambarana nataon'ny filoha nasionaly Andriamatora Marka Ravalomanana manambara amin'ireo olom-boafidy tika Madagasikara ben'ny tanàna mpanolo-tsaina fa ianareo dia tsy mandray anjara amin'ny fifidianana sénateur ka dia ampita-pain zany
fa ny fandikan'izany dia midika fanalana tena vetrany amin'ny toko zay misy amin'ny tena zany ka dia mananga atsika rehetra anatanteraka tsakasandavany izany fanapaha-kevitry ny politika izany. tena ihany mampafantatra fa manao ny fomba rehetra ankehitriny fitondram-panjakana mba hanirena ankolaka ny mpividy vaventy andray anjara amin'ity fividianana atao antery ity saingy nanamafy ny eo anivo ny propolitika ny tokotiko Madagasikara aty aloatra mangoro fa dia tsy maintsy ny baiko sy ny toromarika avy amin'ny filoha nasionaly any no tsy maintsy arahana satria tsy azo ekena velively ny fividianana atao amboletra sy tsy manara-dalàna. Dia iny vaovao avy any Ambatondrazaka iny ihany koa no mamarana tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mankasitraka ihany koa ny ekipa rehetra niarana natontosa izao vaovao izao ny sampana fampahalalam-baovao ny MBS moa dia mame fotoana anao rampitso amin'ny fitorasi sasany. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.